Salama tompoko. Fa miaravatsika ny tenanay amin'izao fanombohan'ny fotoam-pahalalana izao. Ny tera-bolana farara moa dia volana fafito izay mandimby ireo volana mitandahatra nanomboka ny volana voalohany. Volana voalohany izay nitarika ny 3 volan-doha-taona. Ny fanasana fotoana manakasina moa no mivohy ny tety andro voajanahary. Ny tety andro manakasina dia manaja ny fibiran-taona, toy ny vahiny hoe ekinoxa, fanombohan'ny lohan-taona dia amin'ny faritry ny labola tany atsimo izay toerana nositsika eto Madagasikara. Ny kolotsaina nentin-drazana teto an-toerana sy ireo kolotsaina nentim-bahiny teto eto dia samy nampisongadina ny asin'ny isa fito, ary mibaribary zany fanehokasin'ny isa fito zany rehefa arantin'ny fanesana andro voajanahary taona manakasina. Ny fiasinana madio moa dia miorina tanteraka amin'ny fifandraisana amin'ny vantana amin'ny andriamanitra andriananahary, paharan'ny zavatra hita sy tsy hita maso. Noho izany dia tonga fantsona na kanalo aza ny teny vahiny mampita ny afatra andriananahary ny vatana izay efa nivoatra amin'ny roa ka velokasina. Inona moa no atao hoe velokasina? Ny atao hoe velokasina dia amin'ny roa ny sitraka ny angovo avy any fotony. Izany hoe avy any amin'Andriamanitra andriananahary izay anotokana mpamahana ny amboroa avy amin'ny hery sy angovo atolony zany. Inona ny amboroa? Ny amboroa dia ilay vatanao tsy hita maso ary ny vata dia nofontsika izay fitoeran'ny amboroa. Singa izay ratsan'Andriamanitra ny amboroa. Singa izay mitoetra amin'ny tsirairay ka manana toetra hitovizana aminy dia ny fahavelomana izay midika fa tsy voafetra ara-potoana ny fisiany. Ny atao hoe maty moa dia vatana tapitraina, fa ny amboroa kosa izay tsy misy aina na fofinaina dia atao hoe velona na immortel aza ny teny vahiny. Ny fahafantaran'izany fahavelomana izany na hoe immortalité dia efa isan'ny fototra ny orenan'ny kolotsaina ela netezana indrindra teto manakasina teto Madagasikara. Velona ny fototry ny voambolana hoe veloma izay teny Iraretsoa ny avelo. Velona ihany koa no fototry ny teny hoe avelo izay voambolana manondro ilay amboroa niala ka nisaraka tamin'ny vatana. Vatana izay tapitraina dia lazaintsika hoe maty. Ny itovizan'Andriamanitra sy ny amboroa zany dia ny tsy fisian'ny fetra-piasiana dia ny fahavelomana zany. Tsy sahala kosa i Andriamanitra sy ny amboroa izay voafaritra ao anatin'ny vatana ka faritan'ny olombelona ho Andriamanitra na Zanahary na Jiny sy ny sisa rehefa izay tonga velo io amboroa io. Na koa misy koa na dia mbola velom-batana ary miaina zany ilay olona, mbola anatin'ny fiainana olona dia efa misy manandratra ho Andriamanitra na Zanahary. Tantara moa dia maro eraky ny firenena samihafa dia ahitantsika an'izay fombafomba sy fanao izay avokoa. Tsara zany ny Andriamanitra izay tsy manapatra sy ny amboroa izay voafatra anatin'ny vatana. Andriananahary no fahaizantsika ny Andriamanitra hatran'ny fahagola. Andriamanitra Andriananahary fa tsy Andriamanitra akory. Pahary izy fa tsy nohariana. Ny voambolana Andriananahary dia efa haitsika antony, haitsika heviny ary indrindrandrindra haitsika asiny hatramin'ny taloha efa ela be fahagola. Voambolana izy io ary voambolana mampiheliovitra tandrify dia mampivaingana ny lanjany. Tsy toy ireny teny vahiny tsy fantapoditra, tsy fantatra fiaviana ka lasa tsy hahevitra. Teny vahiny matetika nefa izay asongadina sy anevadiavana ary ataoko mihitsy hoe ametavetana ny rariny sy nitsiny izay sahazany marina. Ny amboroa tsara fahana vokatry ny fifandraisana tsy misy mpanenanena tamin'ny Andriamanitra dia mitombo hery, mitombo fahalalana ary afaka mifandray ihany koa amin'ireo rafitra ireo tontolo izay mazana tsy hitan'ny mason'ny vatana. Andriamanitra, Andriananahary zany dia mampiasa ny amboroa velokasina mba hampitana hafatra na hampiroboroboana talenta sady ihany koa hitsinjarana fanomezam-pahasoavana samihafa. Velokasina moa inona no atao hoe velokasina? Ny atao hoe velokasina dia izay ilay tenenin'ny
hoe Kristy, ny velokasina dia Kristy. Kristy izay voambolana fampiasan'ireo mpandala ny finoana na fironana kristianina zany. Ny masina ao mpandala ny nentim-paharazana eto amintsika. Ny antikristy zany a dia ireo mpanohitra ny fivoarana ho Kristy, zany hoe mpanohitra ny fivoarana ho velokasina amin'ny alalan'ny fanena-lenana na fanapahana mihitsy aza ny firaisana, fifandraisana izay efa voajanahary amin'ny andriananahary, fifandraisana voajanahary amin'ny andrian'ny lanitra. Andrian'ny lanitra dia velona, araka ny volaza tery ambony hoe misy, ary mampita teny sy fahefana hatrany amin'ireo velokasina izy. Zany dia ataony arak'izay tandrify. Ampahany amin'ireo tenin'ireo izay tsaroana ohatra no raiketana an-tsoratra anatin'ireo boky masina telo. Boky masina telo izay kirakirain'ireo vondrom-pinoana isa-tokony. Magoraka indrindra ireo eto amin'nositsika. Ireo zany dia misy ny vondrona kristianina, misy ny vondrona silamo, misy ny efa manomboka mankatoerana tokoa ny vondrona jodaisma. Ary tsy loazan'izany ny mpandala nentin-drazana izay mampiasa ihany koa ireny soratra ireny ho soatoavina. Ny fikatsapiasinana dia mitaky fahalalana. Mitaky fahalalana n'ireo fepetra isa-tokony izay mampitombo na mampihetry ny fivoaran'ny amboroa. Ny amboroa ny tanjon'ny amboroa dia mila tojo amin'ny fahaleovan-tena ny amboroa. Mazàna ampifarimbona no fampiasana ireo votoa amin'ny tsoratra ireo eo amin'ny fomba mampanao eto amintsika. Dia mbetika amboroanatsy, mbetika amboroana roa, dia indraindray ara mifarany amin'ny atao hoe fifandraisana tanteraka izay mampongatra an'ilay aratsiana amin'izay rehefa avy eo. Isan'ny fanarenana no nampitan'Andrian'ny lanitra reto ampahatsoratra vitsivitsy atolotra antsika manaraka ireto. Fa mialohan'izany dia indro aloha raha misy toromarika entina hanampiana antsika izay liana amin'izao famelabelarana sy fizarana teny izao. Voalohany hanavahana an'Andrian'ny lanitra sy ireo izay tsy toa azy dia mahasora Andrian'ny lanitra no hanendrenan'ny Bahary. Andrian'ny lanitra no hanonona an'ireo voambolana rehetra hoe Andriamanitra rehefa manendry ny Bahary zany ao anatin'ny vakiteny. Faharoa, andrenana azy anarana fantatrika asina. Malaza ihany koa ny fahaveloman'ny amboroa amintsika izany teny andrenana azy zany. Ary noho izany dia ilay fifandraisantsika mivantana amin'Andrian'ny lanitra no sahaza velom-kasina mandrakariva. Efa kolontsaintsika velona, kolontsaintsika zany efa velona hatramin'ny fahagolo zany, ary porofony fanoana antsika an'ilay fehezanteny hoe aza misaotsao, satria ny Bahary dia nanambara mazava anatin'ny teny fa izao izay tononona hoe iaho koa no anarana famantarana azy. Tsika eto Madagasikara dia efa mampiasa an'izay teny hoe izao izay, izany hoe milaza ny ao anaty izany ary milaza ihany koa ny ao ivelany. Mazava be zany ny hevitra izany hoe andriana izao nahary, andriana nahary no fanoana antsika ny Bahary. Fahatelo ary ny hafatra izay ampitain'ny tsy toavy indrindra Andrialanitra Andrianahary amin'ny alalan'ireo velokasina dia miendrika raiki-poy. Raiki-poy moa atao hoe formule. Ohatran'ny raiki-poy hatrany no ampitany anazy satria ny firenena tsirairay dia manana fotoana tandrify azy avy hanambarana na ampiarana izay voalaza anatin'ny teny. Ny raiki-poy nefa tsy miteny raha tsy misy ny fanoharana. Ohatra raha atsanina, addition zany no atao dia isa miampy isa dia mame isa. Mba ampiteny raiki-poy dia tsy maintsy apetraka ny marikisa anatiny hoe chiffre zany, atao fanoharana na porofona ny asan'ny raiki-poy. Fanoharana amin'ny raiki-poy atsanina ohatra ny hoe ray ampiana ray manome roa. Ny isa kosa nefa dia fantatsika tsara fa tsy voatery hoe ny ray foana akory no ampiasaina fa miovaova ho marikisa hafa arakaraka ny filana. Dia toy izany koa ny Israely raha ny baiboly sy ireo boky masina hafa no resahana. Ny Israely dia voasafidy ho fanoharana fotsiny ihany
anaporofona ny fahaveloman'Andriaman'ny lanitra izay tsy hita, izay tsy hahendrika. Ka ny zava-dehibe dia ny fahiratana hampiasa ny raiki-poy voarakitra ireny fanoharana samy hafa ireny amin'izay tandrifiny tena. Feny ary amin'ireo andiniteny izay natolotra Andriaman'Andriamanitra Andriananahary ampitaina amintsika etony, dia irina indrindra ny mba atsinjovany tsiraray ny raiki-poy izay fonosiny mba tena hiady hafan'ny hafatra any amin'izay tandrifa izany. Zao ary dia ho atolotra antsika ireo andiniteny araky ny nandraisana azy izay voarain'ny velokasina ka natao ampitaina amintsika malagasy. Ny andiniteny voalohany dia raisitsika eo amin'ny boky fahatelo. Boky telo moa zany dia ny Torah, ny testamenta vaovao, boky faharoa, ary ny Korana zany izay boky fahatelo izay samy mirakitra daholo ihany ny hafatra avy amin'ny Andriaman'Andriamanitra Andriananahary. Ka ao amin'ny boky fahatelo amin'ny toko fahafito, andininy fahaenina amby sivifolo ka hatramin'ny fahaefatra amby zato ny hafatra voalohany sy voaray. Mivaky toy izao zany. Raha mba nino tsy nankatò mantsy ireo mponina tanàn-dehibe, mety ho natolotra ho azy ireo ny fahasoavan'ny lanitra sy ny tany, fa niodina izy ireo ka dia nokitihana izay nangonina. Matoky tena ve izy ireo fa tsy ho takatry ny sahazenjana na dia sy nenky ny torimaso mandritra ny alina aza? Matoky tena ve izy ireo fa tsy ho takatry ny sahazenjana dia miriry aza mandritra ny atoandro? Mihevitra ve izy ireo fa tsy ho takatry ny fandidian'Andriaman'Andriamanitra? Ny olombelo ihany no mihevitra toy izany. Tsy efa hita-porofo ve tamin'ireo izay nandova ny tany, izay nandimby ny mponina teo aloha raha ilaina, dia asasiana no miditra. Hamafisina izy mba tsy hatsapatsony ny fony. Nanjo ireny tanàny ireny no ambara aminao, ranomarina satria nataon'io mpantainga, dia tsy mba mivonona ny an'ireo iraka izay naneho porofo zareo. Izany no anakatonan'Andriaman'Andriamanitra Andriananahary amin'ny fony izay mpiodina. Ary maro amin'izy ireo no mivady-panekena, maro no tsy valahary. Ary tafaran'ireny erak'ireny dia nalefy Mosa, fantatsika hoe Mosesy, aneho fahagagana teo mason'ny Farao mpanjaka sy ireo olobeany. Fa soratsirainy ny famantarany dia tsy ny hoe niafaran'ny mpanolana. Fa i Mosa nanambara hoe ry Farao mpanjaka, eraka Andriaman'Andriamanitra Andriananahary ihany aho. Ny vaky teny faharoa dia hitantsika eo amin'ny boky fahatelo ihany, toko fahaenina andininy faharoa amby telopolo amby zato ka hatramin'ny fahafito amby telopolo amby zato izay mivaky toy izao. Arak'izay tandrify ny valisoa ho an'ny tsiraray fa Andriaman'Andriamanitra no mahafantatra. Andriaman'Andriamanitra ao dia tanteraka sy feno famindrapo. Mahefy izy ny andevina anareo sy hanolo anareo toy ny niavinareo avy tamin'ny fifangaroana tamin'ny razam-be vahiny. Tsy maintsy ho tanteraka izay niekena ary tsy hanam-pahefana hanakana an'izany nareo. Ambarao ry mpiray tandrazana amiko, toy izao no fanaonareo fa izao nanao ny ahy, dia hitantsika eo izay ho asoavina, izay tsy marina dia tsy hamombo mihitsy. Izay no arian'Andriaman'Andriamanitra dia hanokana ny ampahana, na biby io na voly, dia tsy njarainy araka ny fanondriny hoe ity ho an'Andriananahary dia izato ho an'ireo zanahary. Ka izay natolotra ho an'ny zanahary tsy ho an'Andriananahary, fa izay an'Andriananahary dia ho voarain'ny zanahary. Tena diso fiheverana izy ireo. Toy izany no fanamarinan'ireo zanahary ny fanolorana hosorana ny zanak'ireo mpampirafy, mody amirapiratana finoana izay hamotika azy ireo ihany. Kanefa tsy izany fanindrin'Andriananahary ho lalan'izy ireo, saingy izy ireo no tompo-tsafidy amin'izay ataony sy foroporonina. Ny andiniteny fahatelo dia ao amin'ny boky fahatelo ihany, toko fahafito, andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Mivaky toy izao zany. Izy rehetra dia niteny hoe ry Andriamanitra, efa nanamely teny izay ka raha tsy mindrano fosy avelanareo ka dia ho anisan'ny very. Idina tany Andriananahary, toeran'izay famelezanareo, itoeranareo, ilibanareo vetivety. Fa ao no iainanareo sy atapitrainanareo, dia avy eo nareo hosintonina. Ry taranaka Adamo, natolotra Andriaman'Andriamanitra anareo ny fitafy tsara hanakonana ny fitanjahana, ary koa firavaka samihafa. Fa ny fitafy ny fanahy izay mahasoa indrindra no anisan'ny famantarana ny herin'Andriananahary. Izany natao dia mba hahatsiarovana anareo. Ry taranaka Adamo,
Aza manaiky alainy devoly fanahy tahaka ny nampamoizan'ny paradisa andraisy reninareo dia nanogota mitapika-enatra ry zareo. Tsy tazanareo ilay devoly sy ireo mpanaradia azy fa izy ireo dia mahita anareo. Voatokana iombona amin'ny devoly ireo izay tsy manaiky iny famarinana. Rehefa manao tao foana izy ireo dia izao no ambarany. Fomban-drazana aina mpanaovana andriananahary ho tanterahana izany dia valio hoe tsy mba nampanao tao foana andriananahary. Hampandaingana andriananahary ve nareo? Lazao azy fa ny fanaovana ny marina ny fandidian'andrian'ny lanitra. Aoka ny fiankofanareo atokana ho azy irery ihany. Andriananahary antsoina andriananahary vaovao. Mitovy am-pomatio izany. Singana ianareo ary izy ny tokony hiverenanareo. Misy ireo manaraka n'andrian'ny lanitra fa misy koa ireo nisafidy ny devoly ho mpitarika ka nafen'ny andrian'ny lanitra dia zareo mihevitra fa tsara tatana. Ny andinitenin'ny soratra manaraka dia mbola ao boky fahatelo ihany, toko fahafito andininy fahadimapolo amby zato ka hatreo amin'ny fahadimy amby dimapolo amby zato. Vaky toy izao izany. Rehefa averina teo amin'ny vahoaka ny Mosesy izany dia tezitra sy feno alahelo dia nilaza fa tsy teto dia tena nanao zava-dratsy nareo. Nareo ve no nibaika n'andrian'ny lanitra ny fandaharam-potoanana? Nakapony tamin'ny tany ireo takela-bato nandratana ny didy ary nirito no tapatapaina hiaroana rahalahiko. Nataon'ireo vahoaka ireo tsinitsinina ary efa saika ny vonoana. Aza atao efaniny favaliko ny fahavoazako ary aza fangaro miaraka amin'ireo izay tsy marina. Dia ho kosmosy andrian'ny lanitra mamela ny elikaisy ny zandriko ary mamindrafo aminay fa mimindra fo ianao. Ireo izay nanamasina ny zanak'ondry ho Andriamanitra dia zakany antezerana sy fahampitehan'ny fiainana tokoa fa izany ny sazan'ny mpamono tsapy. Andrian'ny lanitra izay bendra fo sy tena mpamela eloko dia atsikaso ireo nanota tena bebaka marina sy miova fo ankatoan'andrian'ny lanitra. Rehefa nisinda ny atezeran'ny Mosa dia niraisindray ireo takela-bato fa voasoratra ao ny fitarena sy ny famindrapo an'ireo izay miombona amin'andrian'ny lanitra. Fa 70 lahy no nisafidin'ny Mosa hiaraka aminy iseho amin'andriananahary ary natao ohatra rehefa nahovitrovitry ny horontany dia hoy Mosa dia andrian'ny lanitra, efa ela izay no maty raha izay ny sitrakao, saingy ny adalan'ny hafa ve no hafoizanao anay? Fa fantatro fa fizidrana nataonao anay izany, hanavahany ireo tena miombona aminao sy ireo izay nisafidy ny fahaterezana. Ianao no mpifehy anay, avelao ny elikay ary mamindrafo aminay fa ianao ilay tena be indrafo indrindra. Ny vaky teny manaraka dia ao amin'ny boky fahatelo ihany, toko fahafito andininy faharoa amby dimapolo ka hatramin'ny fahafito amby dimapolo. Famindrapo ho an'ireo izay mandorana ny boky marina izay mirakitra ny fahalalana sy ny fitariana. Izay tranga mahatalanjona ihany ve mba handrandrain'ireo izay mpiodina? Fa rehefa tonga tokoa ny loza, ireo izay tsy nihevitra nisian'izany no teny hoe tena marina tokoa izay voalazan'ireo irak'andrian'ny lanitra. Aiza izay mpanelalenana ho antsika izao? Sa isika afaka hiverina eny indray mba hiova famindra ka tsy hanao toy ny teo aloha? Izy ireo ihany no mampidi-doza ny tenany ary tsy nahavonjy akory izay niforoporonina. Ny andrian'ny lanitra ireo dia andriananahary, nahary ny tany sy ny lanitra nandritra ny nemana, avy eo nisitraka ny fitsaharany eo amin'ny fiandrianana. Feziny ny fifandimbiasan'ny andro aman'alina. Izy no nahary ny masoandro amam-bolana sy ny kintana izay manaiky azy. Andriananahary ihany no mifehy sy mahefa ny voninahitra rehetra ho an'andriananahary izay andrian'ny lanitra. Tsy hampanetretena, hampahendrena sy hampahangina ny andrian'ny lanitra ao fa tsy hakasitrahany ny mpiolakolaka. Ary aza fafazan-dainga ny taminao izay vao noharenina fa itokeo hampanajana sy hampanantenana andriananahary andrian'ny lanitra ao satria ny famindrapony dia tsy lavitra izay mpanasoa. Fa andrian'ny lanitra andriananahary no mamafy ny rivotra izay manosika ny ranon-tatao. Ranon-tatao izay mibaby orana andonaka ny tany ahy mba hamokatra karazam-boankazo. Fa toy izany no fanangananareo maty mba ho taditinareo. Ny andihanteny manaraka dia hitantsika eo amin'ny boky voalohany, izany hoe amin'ny testamenta taloha izany
Zay ndraisantsika ny teny nampitaina. Andalany moa dia holazaina ihany hoe ny fomba nazahoana ny teny dia araka ireny filaharany ireny tsisy novaina, ary misy nao amin'ny andininy koa dia indraindray misy miova, fa arak'izay vao nandraisana azy zany no ampitaitsika azy ny andiny teny izay voaray ka ho ampitaina. Ny andin-teny voalohany dia hitantsika eo amin'ny Jeremia 4 andininy fahenina ka hatramin'ny enina ambin'ny folo. Izany andin-teny avy ao amin'ny Jeremia izany nefa dia ialoavan'ny Jeremia 4 andininy voalohany hatramin'ny tapany andininy 2 izay mivaky toy izao. Ary tonga tamiko ny tenin'Andriananahary hoe mandehana ka miantsoa anatrehany Jerosalema hoe izao no lazain'ny Andriananahary. Manangana faneva manandrify any Ziona, antso sy rafaingana aza mijanona, fa izao hatonga loza sy fandringianana be avy any avaratra. Misy leona miakatra avy any anaty kiritrala, ary ilay mpamotika firenena dia efa miainga, efa mivoaka amin'ny fitoerany ahafoana ny tanindrazanao, ary aoloaolo ny tanàna ka tsy hisy mponina. Ary noho izany dia misikina lamba fisaonana nareo ka mitomania sy midradradratra, fa ny fioretan'ny fahatezerana Andriananahary dia tsy afaka amintsika. Ary amin'izany andro izany hoe Andriananahary dia ho very hevitra amin'ny mpanjaka sy ny olobe, ary kepoka mpisorona sy ho gaga ny mpaminana. Dia hoy aho, indrisy Andriananahary tompo, efa nofotanao tokoa ve ty fireneny Kristy Jesosy tamin'ny nanaovanao hoe misy fiadanana ao anareo kanjo miatra manaina izao ny sabatra. Amin'izany andro izany dia ho lazain'ny Andriananahary hoe ity fireneny ity sy Jerosalema misy rivotra mamay avy any tendrombohitra mangadiady ny hevitra hitsoka amin'ny oloko, kanefa tsy rivotra malefaka hikororoana sy hanadiovana, fa rivo mahery no miangaviana, ary araka ny baikiko hifandaharako Andriananahary amin'ny oloko. Indro avy toy ny rahona izy, ary tahaka ny tadiomoka lesiny, faingana noho ny voromahery ny soavaliny, lozantsika fa landringansika. Ry Jerosalema, sasao ny fonao afaka amin'ny rasy mba ho vonjena ianao, mandram-pahaviana no hitoeran'ny hevitratsinao amponao, fa injany misy fo manambara fa ny tany sy filazam-pahoriana avy amin'ny tany avy lazanareo amin'ny firenena, toreny Jerosalema hoe mananontany ny mpanao fiarana avy amin'ny tany lavitra, ary limana ny tanàna tsotra izy. Ny andin-teny manaraka dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Isaia 4 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina izay mivaky toy izao. Ary amin'izany andro izany dia vehivavy fito no hifikitra lehilahy ray ka hanao aminy hoe tsy antoanao na ny sakafonay na ny fitafianay, fa mba ekeo fotsiny izay hitondra ny anaranao dia mba mafakenatra. Amin'izany andro izany ny ratsan'Andriananahary dia ho tonga fahatsara-tarehy sy voninahitra, ary ny vokatry ny tany dia ho reharesy firavaka ho an'ny Israely sisa afaka. Ary ny sisa izay avy any Ziona sy izay mbola any amin'ny toetran'i Jerosalema dia atao hoe masina, dia izay rehetra voasoratra ho isan'ny velona any Jerosalema. Rehefa voasasan'Andriamanitra Andriananahary ho afaka amin'ny fahalotony ny zanakavaviny Jiona, ary rehefa voadion'ny fanahy fitsarana sy ny fanahy fandringiana ny Jerosalema ho afaka amin'ny ran'olona izay nalatsany, Andriananahary amorona rahona sy setroka rehefa atoandro, sy fahazavana afo miredareda amin'ny alina, ho eny ambonin'ny fitoerana rehetra any tendrombohitra Ziona izay fanaovana ny fivoriana rehetra, fa ny voninahitry Andriananahary no ho fialokalofana, ka izy tranolay ho fialokalofana amin'ny anandro rehefa atoandro, ary ho fialofana sy fierena ny tafio-drivotra sy ny ranorazana. Ny andin-teny manaraka dia ao amin'ny boky faharoa testamenta vaovao zany dia nalaina tao amin'ny bokin'i Matio 7:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20, izay mivaky toy izao. Ry mpitarika jamba, tatavanareo moa kanefa atelinareo ny rameva, lozanareo mpanora-dalàna sy fariseo, dia tsara velatsia, fa ny voan'ny kapoaka sy ny loviny no diovinareo, nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy voka-dratsin'ny filanareo. Ry fariseo jamba, diovy aloha ny aty kapoaka sy ny loviny mba ho madio koa ny voany.
Ny andiniteny manaraka dia ao amin'ny boky voalohany, testamenta taloha zany ary fakiteny dia ny Jeremia toko 18. Ary tonga tamiko ny tenin'Andriananahary hoe mandehana ka miantsoa anatrehany Jerosalema hoe izao no lazain'Andriananahary. Eny ny teny izay lazain'Andriananahary aminareo ry taranak'Israely. Izao no lazain'Andriananahary, aza mianatra amin'ny fanaon'ny jentilisa, aza matahotra ireo sikidy voizina eny amin'ny lanitra, fa ny jentilisa no matahotra an'izany. Fa zava-poana ho anao izay finoan'ny firenena-kafa, fa azo nikapaina tany an'ala ireny dia asa tanam-piasa nataony tamin'ny famaky. Volafotsy sy volamena no andravahana azy, ary fantsika somary toy no entiny manamafy azy mba tsy rozorozonana. Toy ny azo voasana ho kalina izy, tsy miteny ary bataina eny izy fa tsy mahazaka tena akory. Aza matahotra azy fa sady tsy mahay manao ratsy izy no tsy mitondra soa. Tsy misy tokoa izay mitaha aminao Andriananahary eo. Lehibe ianao ary miompampana ny lazan'ny herinao. Tokony anaiky ny fahefanao ny rehetra ry andian'ny lanitra ny firenenao maro, satria miendrika anao zany. Eny eo anatrehany olon-kendry ny firenena samihafa dia tsy manan-tsahaly ianao. Fankendrina sy adala avokoa izy rehetra, fa ny fivavahana amin'ny sampy dia fampianaram-poana. Sampy ravam-bola fotsy no fisafisana avy any Tarsisy, na volamena avy any Ofaza, asa tanan'ny mpanefy dia tafiana lamba miloko mareva, mena, manga, volomparasy, fahaiza manao mpanao tao zavatra avokoa ireny. Fa Andriananahary no tena andrian'ny lanitra. Eny, izy no andrian'ny lanitra velona sy mpanjakana mandrakizay. Miororo ny tany noho ny fahatezerana ka tsy mahefy ireo fireneny rehetra. Izao no ambaranareo azy ireny, ny amin'ny Andriamanitra izay tsy nanao ny lanitra sy ny tany, ho levona eto an-tany sy ambanin'ny lanitra izy ireny. Nasehon'andrian'ny lanitra ny heriny namoronana ny tany sy ny nandrenana izao tontolo izao tamin'ny fahendreny, ny namelarana ny abakabaka teo amin'ny fisainana. Baikoa ny rano ivangomby ny abakabaka dia ny rano mety atao avy eny amin'ny faravodilanitra, mitselatra ny mantatsakorana ary ndrivotra ny fofofo avy any amin'ny fitoerany. Ka kentrina avokoa ny rehetra ka tsy manam-pahalalana, hitondra henatra ho azy ireo sampy no tefeny fa sary sikotra tsy velona no mampandrevy azy. Zava-pony ireny, atao zavatra matsikaiky amin'ny andro malena azy dia ho levona. Tsy mba sahala amin'ireny ny sampy ireny andrian'ny lanitra hiarenan'i Israely, fa paharany zavatra rehetra izy ary Israely no firenena lovany, Andriananahary tompony maro no anarany. Angony ny korotanentanareo ka eto mitsoaka ianareo izay tratran'ny fairana, fa izao no lazain'Andriananahary. Hongotako amin'ny tanindrazana ny mponina ary hoketsaiko mba tsy ho afaka mahita loza fatorotoro ho Jerosalema. Lalina ny feriko fa nataoko hoe ho zakaiko ihany ny anjara-pahavoazako, rava ny fonenako ary tapaka avokoa ireo kofehy-miazona ny tranonay. Lasa ny zanako, tsy misy intsony, tsy misy sakanay na manangana filofako intsony na anatona ny ampainday. Noho ny adalan'ireo mpitantana, kentrina tsy nanantona ny Andriananahary, izany no tsy mahendry azy ka miparitaka izay ambanin'ny fiatrikany rehetra. Iny izany sisiny-resaka manao hoe efa tongotra ny fitsimbadiana entin'ny tavaratra ahatonga ny Joda ho tanàna lao ho fonenan'ny Ambodia. Andriananahary eo, fantatrao fa tsy mahafetena ny olombelona, tsy mahay izay tokony mahalavrary ny diany izy. Andriananahary eo, anaro nefa araka ny atonony ihany fa tsy amin'ny fahatezeranao ka ho lasa tsinitsinina. Fahatezera amin'ireo izay tsy te halalanao dia ireo vahoaka hafa izay manao tsinitsinina anao ary nandroba, namotika sy nahalevina ny vahoakanao na aleon'ny fonenana. Ny andian-teny tsoratra manaraka dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko 15 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1:30. Ary tonga tamiko ny tenin'Andriananahary hoe mandehana ka miantsoa eo anatrehany Jerosalema hoe izao no lazain'Andriananahary. Mivezivezey eny an-dalambe ny Jerosalema nareo ka izaho sy fantaro ary tadiavan-kahalalahana, fa raha mba misy olona hitanareo izay manao ny marina sy mitady nitsiny dia avelako ny eriko i Jerosalema.
Ary na dia misy aza manao hoe menina amin'ny andriananahary velona dia toko fitaka ihany ny ataony. Andriananahary io, tsy ny fiainam-pahamarinana ve no jerenao, nikapohanao izy nefa tsy narary azy, nanarinao ihany izy fa tsy niraraha, voamehanao mafisy ny lohany, tsy nifona taminao akory. Ka hoy aho hoe olona gaiky ny madinika, fohy fisainana, tsy niraraha fitakian'andriananahary fa notapahany fifamatorana tamin'andrian'ny lalina. Anantona ireo olona ambony aho manao fanambarana fa ireny kosa tokony hahalala ny lalan'andriananahary sy ireo fitsipiky ny andrian'ny lalina, saingy ireny koa aza dia efa niodina, nanapaka ny fifandraisany tamin'andrian'ny lalina. Ka noho izany dia mamely azy ny liona avy any an'ala ary mandringana azy ny amboadia avy any an'efitra, ny saka tia goavana miandry azy hamely ny tanànany, ka izay rehetra mivoaka avy eo dia viravorainy, fa be ny fahadisoany, lasa lalina loatra ny fivadiany. Ka ahoana no amelako ny helikôro Jerosalema hoy andrian'ny lanitra, efa nafoy ihany zanakao, ka efa nenina tamin'izay tsy andrian'ny lanitra akory, efa natolotra azy avokoa izay nilainy, fa dia mbola nitsangatsanga ihany izy, niara-nidrohotra ao amin'ny fitoeran'ny fitsangatsangana. Manoatra noho ny soavaly anaty filana ka mikary anjatrany amin'ny vatany ny havana. Tsy tokony andresako andraiky sa ve ny olona toy izany, hoe andriananahary? Tsy ho faiziko ve ny firenena manao toy izany? Iakary ny tanim-baliny dia ravaravao, kanefa aza le vonona daholo. Ongotony ketsany fa tsy nohasian'andriananahary. Fa efa nivadika tamiko mihitsy ny taranaka Israely sy ny taranaka Jodia, hoe andriananahary. Nahafoy an'andrian'ny lanitra izy, hoe andriananahary, ka nanao hoe tsy izy no izy ary tsy ho tradositsika, tsy ho tratry ny ady sy ny mosary, fa miteniteny foana ireo mpaminany, milazalaza zavatra tsy maritra ho avy aminy izay ireny. Ka izao no ambaran'andriananahary andrian'ny lanitry ny maro. Noho ny nanaovan'ireo mpaminan'ireo izany teny izany, dia izao Jeremia hirako, indro ataoko afo ny teniko izay lokom-bavanao, ary ity vahoaka toy ny kitay dia olivoniny. Indro firenena avy lavitra ho avy hamely anareo, firenena matanjaka, firenena tsy fantatrao ny fiteniny ka tsy ho azonao akory izay tiany lazaina. Mamono ny fihediny ary havanana ireo miaramilany, ary hohaniny ny vokatra sy ny sakafonao. Ho verafirainy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, ho arapany ny ondray manosinao sy ny ombonao, hohaniny aviavinao sy ny voalobokao, sady ravaravany ny toeran'izay nitorianao firenena mafiozina. Nefa na dia amin'izany andro izany aza hoe andriananahary, dia tsy ho levoniko avokoa ianareo. Ka raha misy manontany hoe nahoana andriananahary andrian'ny lanitsika no namela zava-doza rehetra hatramintsika toy izao, dia ianao ry Jeremia hirako no hamaly azy hoe tahaka ny namoizanareo ahy andriananahary andrian'ny lanitra reo, ka nanomponareo ireo andriamanitra mivahiny eo amin'ny taninareo, no hanomponareo ny firenena-kafa any amin'ny tany izay tsy anareo akory. Ambarao amin'ny taranaka Jakoba ary toreo amin'ny Jodia hoe ianio izao ry firenena dala sady tsy misaina, izay manamaso fa tsy mahita ary manatsofina fa tsy mandre. Tsy ao anareo ve ny fahefako hoy andriananahary? Tsy hiovotra ve nareo natrehako zaho izay nanao ny fasika ho fefin'ny ranomasina, dia fetra mandrakizay tsy ho azony oarana, fa na mitopatopa aza ny onja tsy mahavaky azy, na dia miondronondrona aza tsy tafahoatra azy. Fa ity firenena ity dia manana fo maditra sy mihodina izy ka lasa. Ary tsy manao anakapo akory hoe aoka isika hanaja ny andriananahary andrian'ny lanitra, izay mandatsaka ny ranorana, ny loorana sy ny farahorana rehefa lohataona sy fararano, ary ireo herinandro voatendry amin'ny fararano dia tandremano antsika. Ny helokareo no nampialazany, ary ny fahotanareo no misakana ny sotsy ho azonareo. Ao anatin'ny vahoaka dia misy olona ratsy fanahy, mamitsaka sy mijoky toy ny mpamandro-borona izy, manao velam-pandrika isamborana olona, toy ny tranom-borona feno vorona no mahafeno fitaka ny tranony, ary noho izany dia manan-kaja sy manan-karena izy, efa mihamatavy sy mandimandina dia mihopampana amin'ny fanaovan-dratsy. Tsy mitsara-pahamarinana fa manary ny zon'kamboty, manilika ny zon'ny maharitra. Tsy ho valiako amin'izany va izy ho andriananahary?
Tsy ho faiziko ve ny firenena toy izany? Ny zava-maharikoriko sy mahatsiravina no misy eo amin'ny firenena. Ny mpaminany maminany laika, ireo mpisorona mandidy ho an'ny tombontsoa manokana, ary ny vahoaka dia mankasitraka izany. Ka anahoana re ianareo any am-parany? Ny teny manaraka dia hitantsika eo amin'ny Jeremia 4:4 ka hatreo amin'ny 4 izay vaky toy izao. Ary tonga tamiko ny tenin'Andriananahary hoe mandehanaka mentsoa eo anatrehany Jerosalema hoe izao no lazainy Andriananahary. Raha mangetaheta ny verina ianao ry Israely o Andriananahary, ka amiko no hitodianao, ary raha manombotra ny fahavetavetanao tsy ho masaka ianao, ka tsy hivezivezy anasy tena ny akafa, fa ianina amin'ny hitsiny sy amin'ny rariny ary ny famarinana hoe menena amin'Andriananahary velona, dia ireo firenena vahiny ireo koa mba hangataka ny soafiko, ary izao Andriamanitra koa no riariana. Fa izao no lazainy Andriananahary amin'ny Jodea sy Jerosalema: miasa tany vaovao anareo fa aza mamafy amin'ny tsiro. Miforaha ho an'Andriananahary Andriamanitra ianareo. Eny, forao ny fonareo ry Jodea sy ry mponiny Jerosalema, ankinamiko fiainanareo. Fa andreo dia noho ny aratsiana ataonareo no hitrotra toy ny afo ny atezerako ka andoro ary tsisy havita mamono. Ny teny manaraka dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Jeremia 2:1 ka hatramin'ny 5. Ary tonga tamiko ny tenin'Andriananahary hoe mandehana ka miantsoa eo anatrehany Jerosalema hoe izao no lazainy Andriananahary: tsaroako ny niraika tamin'ny fonao tamiko fony ianao mbola tanora, sy ny fitiavanao fony ianao mbola hay, dia ilay nanarahanao aho tany an'efitra teny amin'ny tany tsy mbola namafazana. Masina ho an'Andriananahary ny Israely, sady santatra amin'ny vokany. Izay rehetra nenana azy dia nielohana, nidiran-toza ireny ny Andriananahary. Menoa ny tenin'Andriananahary ry taranak'i Jakoba sy anareo ry fokony rehetra amin'ny taranak'Israely. Izao no lazainy Andriananahary: inona moa no tsy marina hitanindrazam-benareo tamiko no dia nanalavitra ahy izy, sady nanaraka ny zava-poana ka tonga zava-poana ihany koa. Ny vaky teny manaraka dia hitantsika eo amin'ny Jeremia 2:2 ka hatramin'ny 5. Ary tonga tamiko ny tenin'Andriananahary manao hoe mandehanaka miantsoa anatrehany Jerosalema hoe izao no lazainy Andriananahary: ary nitondra anareo niditra ho amin'ny tany mahavokatra mba hihinananareo ny vokatra sy ny zavatra tsara eo aminy. Kanjo no nitafiditrinareo dia nilotonareo ny tany, sady nivetavetainareo ny lovako. Ny mpisorona tsy nanao hoe aiza Andriananahary, ary ny mpiadidin'ny lalàna tsy niraharaha. Ny mpitondra koa nokony tamiko, ary ny mpaminany naminany tamin'ny anaran'ny Baala, ka nanaraka ireny tsy mahasoa ireny, niombona amin'Andriamanitra izay tsy maheva. Ny andiny teny manaraka dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Jeremia 2:7 ka hatramin'ny 9. Ary tonga tamiko ny tenin'Andriananahary hoe mandehanaka miantsoa anatrehany Jerosalema hoe izao no lazainy Andriananahary: dia izay manao amin'ny tapakazo hoe raiko ianao, ary amin'ny vato hoe reniko ianao, rehefa niamboho ahy izy ka tsy manasika ahy, nefa amin'ny andro fahoriana izy vao hidradradratra hoe mitsangana ka avonjeo izahay. Fa aiza ireny Andriamanitra izay noforononao ho anao ireny? Aoka hitsangana ireny raha mahavonjy anao amin'ny androm-pahorianao, fa araka ny isan'ny tananao ry jodona no isan'ny Andriamanitra ao. Ny vaky teny manaraka dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Jeremia 2:4 ka hatramin'ny 5. Ary tonga tamiko ny tenin'Andriananahary hoe mandehanaka miantsoa anatrehany Jerosalema hoe izao no lazainy Andriananahary: ambaranareo amin'ny Joda ary torio Jerosalema ka ataovy hoe tsofy amin'ny tany ny anjomara, miantso tsoa mafy ka ataovy hoe mivorianareo, ka andeha isika hiditra amin'ny tanàna mimanta. Manangana faneva manandrify ny jiona, mansira faingana, aza mijanona, fa za tonga loza sy fandringanana be avy any avaratra. Misy leona miakatra avy any anatin'ny kiritrana,
Ary ilay mpanimba ny firenena dia efa meny, efa mivoaka avy amin'ny fitoerana afoana ny taninao izy ary alao ny tanànanao ka tsy simponina. Ny andeteny manaraka dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Malakia toko voalohany 2:4 mivaky toy izao: fa voaozina ny mpamitaka izay manana ondry lahy tomaty salama ao amin'ny valan'ondriny ary mivoady nefa manolotra zavatra misy kilema atao fanatitra ao anandrian'ny lanitra. Fa mpanjaka lehibe aho, ho andrianan'ary andrian'ny lanitra ary makotrokotroka ny fanasinana ny anarako any ivelany. Malakia toko 7:20 ka hatramin'ny 9:10 ny vaky teny manaraka izay mamarana izao fampitana izao. Izany hoe vakiana miembotra indray zany ny andininy amin'ity vaky teny ity. Izay moa no nazahoana ireo teny ndraika dia arak'izay fa tsy novaina ny famakiana azy. Vaky toy izao izany teny izany. Ary izay apody ny fonony ray ho amin'ny zanaka ary ny fonony zanaka ho amin'ny ray, fandrao aho sao amely ny tany amin'ny fandringanana. Indra niraka ny eli mpaminamiko aminareo dia mbola tsy tonga ny andro nandrenanahary ilay lehibe sady mahatahotra. Tsarovinareo ny lalan'ny losa mpanompo izay nandidiko azy tao reo ny amin'ny Israely rehetra dia ny didy sy ny fitsipika. Ary hotsahanareo ny ratsy fanahy, fa ho laveniny ambany faladianareo izy amin'ny andro izay hotendreko hoe andriananahary andrialanitra. Ary posaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro fahamarinana, manana fanasitrananao amin'ny elany ary voaka ianareo ka efa lavanja toy ny zanako ny fa. Fa indro avy ny andro, mandoro toy ny fatana fandohana izy ary ny mpirery rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia vody vary, ka dia andory azy ny andro izay ho avy andrianan'ary andrian'ny lanitra ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny ombona amin'andrian'ny lanitra sy ny tsy miaraka aminy. Ary ho rakotra soa ary iny amin'ny andro izay hotendreko hoe andrianan'ary andrian'ny lanitra ary hiantra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy izay nanompo azy. Ary tamin'izany izay nanamasina andrianan'ary andrian'ny lanitra dia samy resaka tamin'ny namany avy ary andrianan'ary niainy ka nandre izany. Ary nisy boky nisoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay nanamasina n'andrianan'ary sy mihevitra ny anarany ireo izay manaiky ny fahefana. Araka ny izay nampitaina tamintsika teo izay dia reny zany no afatra izay voaray mampitaina ho antsika malagasy. Mampatsiahy kely aho tao mpamaranana fa raiki-poy ny fomba fampitany n'andriamanitra andrianan'ary ny afatra. Izany hoe formule zany, izay nahatonga ny Aosoa tamin'ny tonga teto dia lohateny foana no nampiasainy satria tsy natao ana firenena tokana rery akory na anindraindrana firenena tokana rery no nampitana ny afatra, fa kosa natao amin'ny firenena rehetra manerana ny tany satria andrian'ny lanitra dia andrian'ny lanitra ho an'ny firenena rehetra. Fa ny fiantsoana azy no mampiavaka amin'ny firenena tsirairay izay tokony manaja ny teniny, manaja ny fombany, manaja ny maha izy azy. Raiki-po izy izay satria efa misy afatra mpitaina dia amin'ny fotoana izay tandrify ny firenena anankiray mampitany andrian'ny lanitra izany afatra sy fahampalalana izany avy amin'ireo izay felokasina voatendriny. Misy fampatsiahivana kely tiany tenanay hoentina eto mpamaranana izao fampizarana izao. Izany teny izany dia mikasika ny ilay andehateny ao anatin'ny bokin'ny Zakaria, bokin'ny Jeremia izay mivakintsika teo tao amin'ny Jeremia toko 5:1-20. Ary mivaky toy izao manao hoe ary tsy manao anaky-po akory hoe aoka isika hanaja n'andrianan'ary andrian'ny lanitsika izay nandatsaka ny ranonorana
ny lohorana sy ny farahorana rehefa lohataona sy fararano, ary ireo herinandro vao nitendry amin'ny fararano dia tandremany ho antsika. Izany teny izany dia manamafy ny hasin'ny fanintsanandro voajanahary amin'ny taona manakasina. Voalaza tsara mihitsy fa misy herinandro voatendry amin'ny fararano izay tandremana Andriamanitra Andriananahary ho antsika. Amin'ny volana fararano toy izao dia maro, izany hoe volana voalohany manomboka ny fotoam-pararano dia maro ireo hetsika fiasinana izay toto-tsaina. Volana fahafito mazava ho azy ary voalaza tery amboloany moa ny mahamasina ny isa-fito, ka dia misoratra sy misongadina izany ao anatin'ny fanintsanandro taona Madagasikara izay ataontsika etona. Dia hitantsika eto izany ny volana fahafito izay nanomboka raha tamin'ity taona 2024 ity dia nanomboka tamin'ny 20 marsa teo. Saripady ny volana fahafito satria ny andro voalohany ny volana fahafito no antsoina hoe taombaovao masina. Hitantsika izany ao amin'ny bokin'ny Levitikosy toko 4:20 ka hatramin'ny 7:30. Ao anatin'izany volana fahafito izany koa, rehefa amin'ny andro 10, izany hoe raha miainga amin'ny tera-bolana izany dia 10 andro aorianan'izay, dia misy ny atao hoe andro fanavotana izay tena farany saripady indrindra raha eo amin'ny fiasinana eo anaty fiainan'Andriananahary ho an'ny vahoaka sy firenena iray. Efa voamarika tsara ato anatin'ity fanintsanandro manakasina ity izany fotoana saripady sarobidy ho an'ny firenena izany, izay andro fanavotana ary andro tokana tena iantson'Andriananahary Andriamanitra hibebaha ny vahoaka iray manontolo mandrerana ny firenena. Andro fady izy io no andro fady indrindra raha ho an'Andriamanitra Andriananahary, ary tokony ho andro fady indrindra ho an'ny vahoaka izay mankatoa an'Andriamanitra Andriananahary. Ampatsahivina amintsika izany fa fotoana sarobidy intelo miataona no misy ao amin'io volana fahafito. Ny andro voalohany amin'ny volana fahafito, izany hoe ny andro tera-bolana amin'ny volana fahafito dia izay natao hoe andron'ny taombaovao masina. Ny andro 10 amin'ny volana fahafito no atao hoe andro fanavotana, izay andro natokana ho fanavotam-pirenena, andro natao hifehezan'ny vahoaka ny firenena iray manontolo. Ny andro 15 amin'ny volana fahafito, izany hoe ny andro fenomanana, dia andro fanatotosana ny ampafolo-karena izay maharitra afitoana, izany hoe mandritra ny herinandro izany, ary faranana amin'ny andro 12 amin'ny volana fahafito izany hetsika masina rehetra izany. Izay ary tompoko no hoe lafa dia makasitraka antsika naharitra izao fizarana izao hatramin'ny farany, ary mbola mampatsiahy ny tenanay fa araka ny naharaisana azy ireny toko sy andininy ireny: boky voalohany, boky faharoa ary boky fahatelo. Makasitraka tompoko hitombo asina mandrakariva.